Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta Toariage. Vaoline des Manolchanao ni Vavao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel Manolchawanao ni Vavao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidko safidintsika. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Gervista Tsaralalane sy magasin Saint-Gervista Horizon Itos. Tratran'ny pirata ny tranokala-mpifandraisan'ny orinasa Jiramany alatsinainy lasa teo. Nametraka afatra ny tsanapahana ny jiron'ny mpanjifa ny voasoratra tamin'ny tranokala io. Nitsipaka izany vaovao izao ny teo anivon'ny Jirama. Ritra ny ranomantasoa ankehitriny vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorany. Vokany ahina itony delestage eto andrenivohitra mandritry ny 4 sy 5 ny volana desambra ho avy izao raha mifanazavan'ny tompony ndraikitra ao anivon'ny Jirama ao Mandraka. Olona 3 ny voasambotra tamin'ilay raharaha fanabozinana ara-tsakafo ny solombavamboaka ny Mananjary ny alady lasa teo. Efa mandeha ny fanadadiana ary efa mivoaka sy salama tsara io solombavamboaka io ankehitriny. Miatonga tsikelikely eto an-toerana ireo mpizahantany avy amin'ny nosy manodidina amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Komoro manokana antony fahasalamana sy asa ary fianarana no atongavan'izy ireo eto amintsika. Vaovao iraisam-pirenena dia asa fampironana ny tranga tao Berlin nilaza ho tompon'antoka ny État islamika mitoy ny fanadadiana mitoy ihany koa ny fotoam-pahatsiarovana ireo rehetra izay namony ainy. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Baolay vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Baolay vous souhaite un joyeux Noël et une fin d'année inédite. Fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety, SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Tsara kosa izy zany
ino ny loko io azafady primokat io ramsar aiza no aza ahitana an'io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao sura mihiny amin'ilay lavako azy merci e ono misy an'le promokat ato aminareo misy ka amin'le inona ny tendra mise za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le tamin'ny vy tsara io sady mora le izy misy peinture à loko les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Ono aky fa ahoana kindry malafo mofo petape ohatra zao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako aky Safastan tsy ambara telo ny fahombiazana. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est de la nouveauté. Noël, c'est tendance, couleur, lumière, design. Noël, c'est généreux. Noël, c'est Batimax. Profitez des remises exceptionnelles jusqu'à moins 50% chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. It feels good in my heart, in my soul, in the hill right beside me. I will never want this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Hello! Miaraka-mi di Vaolin Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be jereo ane dia vovon-tsavony Afa ny ndrehetra. sady tsy mampikendrona tanana Manadio ny rehetra. sady manditra mora sady mandahitra Ronjato ariary. Bonjour. Bonjour. Iti bis fanala eta watika tap na lebe na zaza. En poudre amak sachet, tangaris en vitamine C. Bonjour. 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 Mapatanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazanga gu amnas, saranota zanga lamnas. Jitika diabet. Bonjour. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Spaghetti tena machiro. Spaghetti Francia. Mura virti tsara qualité. Spaghetti Francia. Tsirekirekicha. Mura ndrauna. Mitumbu tsara. Mura masaka. Avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampire antsika jiaby. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika.
dia ampifaliny avako ao amin'ity fety ity ka andefa volany aminy. Ampiasao alefa samitsika Orange Money fa maimaimpona ny sarany fandefasam-bola hatramin'ny 10,000 ariary amin'ny samitsika Orange Money. Ny 10,20 hatramin'ny 3 Desambra antsony ny dièse 144 dièse safidy iray. Alefa re! Mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny iray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko avy manasanao ary anaraka ny fampialaram-baovao ny kolo TV hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia aza tapahana ny jironay dia tsy tapahanay ny sitinareo izay no hita tao amin'ny tranonkalan'ny Jirama alatsinainy teo ary efa niparitaka teny amin'ny tambazotra serasera ny tsipaka izany vaovao izany kosa ny teo anivon'ny Jirama fanadadiny Mikael Ramalola. Aza tapahana ny jironay dia tsy tapahanay ny sitinareo. Izay ny soratra hita tao amin'ny tranonkalan'ny Jirama ny 27 volana Desambra lasa teo ary efa niparitaka manerana ny tranokala. No amarinana ny vaovao ary nojerena tao amin'ny cache Google ny fahamarinany. Hita tao amin'ny cache Google io fa tamin'ny 27 Desambra tamin'ny 10:10 minitra sy 10:20 sekondra no nahitana io piratage io. Raha ny hita hatreto efa niverina amin'ny laona ny tranonkalan'ny Jirama. Ho an'ny mpampianatra taranja informatika iray, efa misy ny piraty ary azo atao tsara izany. Ampianaovana izany ny teknôlôjia misy eto an-toerana. Amin'ny ankapobeny zany noho ny fivoaran'ny teknôlôjia izay misy eto amintsika zany azo lazaina hoe Madagasikara tsy tara amin'izany. Dia valim-panontaniana avy hatrany hoe possible satria araka ny resahanao teo hoe fivoaran'ny teknôlôjia betsaka koa ny teknisianina mivoaka amin'ny tontolon'ny informatika. Io nefa zany tsara marihana kosa hoe tsy ny olon-drehetra zany hoe tsy n'importe qui zany afaka anao an'izay fa ireo olona indrindra zany ireo teknisiana na vita fianarana anatin'ny informatika. Raha nanontaniana izany trano izany teo anivon'ny Jirama, nandiso izany vaovao izany ny tompon'andraikitra. Tsy nisy ny piratage raha nambaran'izy ireo ary afaka manao izany izay mahavita fa efa ary fomba ny fiarovana ny tranonkalan'ny Jirama. Ho an'ny mpanaraka ny fiainam-pirenena, afatra ho an'ny tompon'andraikitra ny nametrahany io afatra io. Endrika iray anehoana ny fahatezerana ny tranga tahaka izao. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainana sy ny fiarina ny fahatapahan-jiro lavareny ka mety mahatonga ny sasany hanao fihetsika fanairana tahaka izao. Mandidina ny resaka Jirama izay hatrany dia ritra ny rano Mantasoa ankehitriny vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana. Vokany ahina itony délestage eto andrenivohitra mandritry ny 4 sy 5 ny volana Desambra ho avy izao raha ny fanazavain'ny eo anivon'ny Jirama ao Mandraka. Fanadadiny miantarandriana evo. I vanina prise numéro anty riavana dia efa nanomboka tamin'ny mois de septembre no efa tsy nahazo rano intsony. Dia ny anton'izay dia noho ny tsy fampin'ny rotsakorana aty amin'ny faritry ny Baraza Mantasoa moa zany. Amin'iny faritra maintimainty zany tokony any ny rano. Nefa moa dia ny vokatry ny dorotanety sy ny tsy fanajan'ny tontolo iainana dia
zao sisa moa zany ny zavatra ananantsika eto zao raha mahita zao toy izao ny faharitran'ny rano eto Mantasoa ankehitriny raha toa ka manodidina ny 2 amin'ny 100 tapitrisa metatra toratelo ny habetsahany izany teo aloha. Ny tsy fampiny rotsakorana no mahatonga ny ranondritra. Tsy ampy mamatsy ny jirama mandraka vokatr'izay ny rano eto an-toerana nanomboka ny volana septambra lasa teo. Izany hoe raha toa ka 420 megawatt ny zakany milina 4 eto mandraka, tsy misy afa-tsy 10 megawatt izany amin'izao fotoana izao. Vokany ahina itoy ny delestage eto Andrenivohitra mandritry ny fety araka ny fanazavany teo anivon'ny jirama mandraka. Mandraka izay anisany mamatsy ny herinaratra ho an'Antananarivo renivohitra. Amin'ity fety zany dia ny zavatra azo tenenina aty aminay dia na dia nisy ary ny orana tao anatin'ity herinandro ity dia ny rano azo tamin'izany dia mbola tsy ampy entina amizana fahafaham-po antsika mpanjifa fa dia tsy maintsy mbola miaina kely ihany zany amin'ny délestage ihany sansika eo ny fotoana izay ahitana orana. Raha tsy ahivina ny lazany Prime Ministre fa tsy hisy ny fahatapahany herinaratra eto Andrenivohitra mandritry ny 420 sy 520 ny volana desambra ho avy izao. Tsy hisy orana ihany koa eto Andrenivohitra sy ny manodidina mandritra ny 2 andro manaraka izao araka ny vinavinan'ny mpamantatry ny toetry ny andro. Ary tsy afaka handefa orana artifisialy ato anatin'ny 2 andro manaraka izao raha ny fanazavana trany. Etsekilan'izay ny fiovaovan'ny toetry ny andro vokatry ny fanaovana tavy ny anisan'ny mahatonga ny tsy fisian'ny orana. Na izany aza didiny mpitondra ny mitady vahaolana amin'izay fahatapahan-jiro izay naritra ary ny rano. Mipetraka ary ny fanontaniana ny hoe nahoana no nahita vahaolana ny mpitondra nandritra ny fandraisana ny fiaonam-ben'ny tany ny teny frantsay na andraisana vahiny maro ary rehefa ny malagasy ve amoraina fotsiny izao. Olona telo kosa no efa voasambotra tamin'ilay raharaha fanapozinana ara-sakafo ny solombavam-bahoaka avy any Mananjary ny alahady lasa teo efa mandeha moa fanadadiana amin'izao fotoana izao ary efa mandehandeha tsara ihany koa ny tenany amin'izao fotoana izao. Mioramanitra. Miazakazaka ny fanadadiana mahakasika ilay raharaha fanapozinana ara-sakafo nahazo ny solombavam-bahoaka ny Mananjary ny alahady lasa teo. Efa nisy ny olona voasambotra raha ny fanadadiana natao tsy misy ifandraisany amin'ny politika ity raharaha ity. Anankitelo ny voasambotra zao. Fa misy anankitelo voasambotra dia efa mandeha fanadadiana fa objectif-n'ilay izy fahitako azy resaka vol sy escroquerie. Fa tsy dia misy resaka idirana politika loatra sao dia mbola tsy fantatra mazavatra eto izay tena nahazo ity solombavam-bahoaka ity. Eo ampiandrasana ny valan'ny fitiliana natao ihany koa ny tenany. Izy ny aoka malen'izay hoe empoisonnement sa intoxication alimentaire fa nareo mpanao gazety ihany moa no miteny an'izany hoe intoxication alimentaire, empoisonnement. Fa lao aloha ivoaka ny analyse fa mbola vao manao ny analyse ny amina rehetra zay zao. Raha tsy ahivina taorian'ny kongresy ny HVM tany Fianaratsoa ny alahady lasa teo no nahiditra hôpitaly teto Antananarivo ity solombavam-bahoaka ity. Tsy voalohany izao no misy tranga tahaka izao eto amintsika. Ny volana maritsa lasa teo fanapozinana ara-tsakafo no nahazo ny ministry ny ady tany. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa hatreto no nahazo ny ministry ny angovo teo aloha. Araka ny lohatenim-baovao teo dia mihatonga tsikelikely eto an-toerana ny mpizahan-tany avy amin'ireo nosy manodidina amin'izao fotoana izao ho an'ny Komoro manokana moa dia antony fahasalamana sy asana fianarana ary fialan-tsasatra no tena ahatongavan'izy ireo eto amintsika fanadadiana rindra ny manana. Eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany eto Madagasikara efa manomboka tonga eto toerana ireo mpizahan-tany raha ny nosy manodidina no resahana. Amin'izao famarana ny fotoanany haute saison izao, antony telo no ahatongavan'ireo mpizahan-tany komoriana eto toerana. Tafiditra ao anatin'izany eo amin'ny lafiny fizahan-tany, fahasalamana sy asa ary ny fianarana. Parce que à Madagascar, il est premier choix ni comorien, mandeha mianatra, premier choix comore, mandeha manao tsabotena. Donc premier choix comorien mandeha mitsangatsangana. Zao io za fa mahita tsaratsara parce que taloha avant 3 mois zay magnefa vizany 90 euros aloha miala Comore avy eto. Zay io magnefa sur place de Majenga 27 euros, 25 euros, aty 27 euros. Donc zay mahita ke anako mianatra eto. Secondo zaho mitsapotena, terçon zaho manao commerce. Donc dans l'ensemble
tena normal. tonga eto izahay mba hitsidika ny fianakaviana eto an-toerana. Izao vanim-potoana izao no tena tsara andalovana aty. Izay ihany koa vao tonga eto Antananarivo izahay. Je suis arrivé au terrain d'Antananarivo. Ny iray somary kely raha manodidina ny 5 ireo mpandeha. Milamina izao izahay ary mampifandray ny firenena roa tonta ireo sidina. Ho an'ireo mpandraharaha manamafy ny fisian'ny sidina eo amin'ny Madagasikara sy ireo nosy manodidina no tanjon'izy ireo amin'izao vanim-potoana izao. Ataoko hoe taux de remplissage moa filazage eo amin'ny 7% eo zany ny ainga tany Komoro mandalo Mahajanga tonga Antananarivo. Dia natao hanamaivana zany ny fanerantserana eo amin'ireo nosy manodidina Komoro zany sy Madagasikara. Ny zavatra tsapa dia betsaka tokoa ireo mpandeha. Azo lazaina angambany hoe raha ny sidina voalohany mahafa-po ny marimarina fa amin'ny herinandro ambony eo izy io tena ho feno amin'ny fahitana azy. Efa apolon'ireo sidina régionaly mifaninana amin'ny air Madagasikara ankehitriny. Mety ohatra ny fantaran'ireo mpandraharaha malagasy izay fiara-miasa amin'ny mpiara-monina antoka izay, indrindra amin'ny fifandraisana amin'ireo nosy manodidina. Misehatra ny fizahantany dia efa nohatra afaka manala Madagasikara amin'izao fanitrana misy eto an-toerana izao. Na soandro, ny fasika ary ny ranomasina misy eto dia ampy hisarihana n'ireo mpizahantany ho tonga maro. Tontolo ny asa kosa indray dia asa maharitra mitondra fampandrosoana maharitra. Io ny tena isan'ny tanjona lehibe apetraky ny avy ao anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa amin'ny fanatrarana ny tanjona amin'ny asa mendrika raha ny fanazavany teo anivon'ny OIT. Zora Kotondrena. Isan'ny vaintondrarany eo anivon'ny firenena mikambana ny asa maharitra mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena iray, ho an'ny eto Madagasikara manokana. Tsy mbola izay ny zava-mitranga raha ny tatitry ny eo anivon'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa. Isan'ny tsy mbola nanana ny fanjakana politika raikitra ohatra hatreto ny momba ny toedrarah izay mahazo ny any amin'ny faritra atsimo, izay misy ny ahitany sy ny kerehatra amin'izao. Mila politika matanjaka anana ny tanora asa maharitra any amin'ny faritra iny raha ny fanambaran'ny solitena maharitry ny BIT eto Madagasikara. Mbola misy ny faritra eto Madagasikara izay hitatsika fa mbola lasa aoriana raha oharina amin'ny faritra hafa. Tsy lazaina amin'izany dia niny faritra atsimo nosy iny. Eto anao Andriamatoa Premier Ministre. Ny zavatra hitatsika amin'ny faritra atsimo nosy iny dia ilaina dia ilaina tokoa ny mesure d'urgence ohatra ataontsika amin'izao fotoana izao. Fa ilaina dia ilaina koa ny itotonantsika ny herintsika rehetrarehetra ho amin'ny faritra atsimo nosy. Ilaina dia ilaina ny fananantsika ivitoerana ohatran'izao, fa ilaintsika dia ilaintsika koa ny mba izorantsika ametraka laharam-pahamena tena tokony ho izy amin'ny faritra tena mila anjanjony ivitoerana ohatran'izao. Mbola lavitra nefa i Madagasikara amin'ireo tanjona ireo raha nitatitra hatrany ny 3.7 isan-jato ny malagasy tokony asa no manao asa na ny sous-emploi. Tafiditra ao anatin'io avokoa ny asa antselika, ny asa ao amin'ny sehatra tsy manara-drafitra sy ny sisa. Ny firenena rehetrarehetra mahatratra amin'ny ronjato amin'izao fotoana izao dia efa manana an'izao système ohatran'izao. Isika eto Madagasikara voasambina metrantsika an'izao système izao tena ampihodina azy ho an'ny fampananana asa ho an'ny tanora, fampananana asa izay fantatsika fa mbola marefo dia marefo raha ny totanisa misy eto Madagasikara satria tena amin'ny 7 isan-jato ny asa misy eto Madagasikara mbola asa na ny sous-emploi na ny emploi informel moa filazantsika azy matetika. Misy teboka efatra lehibe nefa ao amin'ny fanatrarana ny asa mendrika raha napetraky ny firenena mikambana. Isan'izany ny famoronana asa, mila mametraka toe-karena izay miteraka fampiasam-bola sy fandraharahana ny Madagasikara mba ahafahana mampiroborobo ny famoronana asa mahavelona sy maritra. Teboka faharoa ihany koa ny zo amin'ny asa sy ny zon'ny mpiasa. Mila mandray anjara amin'ny ady hevitra momba ny asa avokoa ireo mpiasa rehetra hatramin'ireo mpiasa sahirana sy manitra ary mafiady. Teboka fahatelo ho an'izay asa mendrika izay ihany koa ny fiarovana ara-tsosialy na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy, ny fisitrahana ireo tombony maro amin'ny asa na ny fitsaboana na ny tampikarama amin'ny fampiasana atao sy ny sisa. Tokony apetraka ihany koa ny resaka fifampiresahana eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa na dialogue social izay teboka fahaefatra. Ireo rehetra ireo mba anatsarana ny famokarana ary mba ananganana orinasa mafy sy maritra. Androany
nisy ny fitokanana ny ONEF na ny Office national de l'emploi et de la formation na ny fitoerana national ho an'ny asa sy ny fampiofanana izay iompana indrindra ho an'ny fampiofanana ny tanora etsy akaikin'ny lycée technique etsy Ampefloha. Mahita asa avy hatrany ny 700 mpianatra vao mahavita fiofanana ara-teknika araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra iray amin'ny ity sehatra ity. Ny ambony kosa moa dia mahavita mamorona asa ho an'ny tenany manokana. Mioramanitra. Mihamaro hatrany ireo tanora liana amin'ny fampianarana teknika amin'izao fotoana izao. Antony mbola malalaka ny tsenany asa eo amin'ity sehatra iray ity. Raha ny fantatra lehilahy no ankamaroan'ny mpianatra teknika hatramin'izay, saingy efa misy ihany koa ireo vehivavy no mirona amin'izany amin'izao fotoana izao. Araka ny Antontany Savoray, manodidina 700 ireo mpianatra navita fianarana no mahita asa avy hatrany ary ny ambiny kosa mamorona asa ho an'ny tenany manokana. Miankina betsaka amin'ny toerana ihany koa ny fisian'ny tsenany asa araka amin'ny fanazavana. Matetika moa rehefa miresaka formation professionnelle dia izay iray orinasa ihany satria toa tokony asa ireo ankizy ireo. Dia matetika izany amin'izao fotoana izao aloha ny eto ny tao-trano no tena any satria hitanareo misy manao trano be da be. Ny tao-trano izany no tena misy filana betsaka na hoe bâtiment et travaux publics BTP. Fa ankoatran'izay ny ouvrage bois koa, ny ouvrage métallique tena be panneau, be mpitady. Fa ankoatran'izay zany misy an'ilay hoe asa izay mitsinjara arakarak'ilay localité. Ohatra Mazangazy zao mafana be dia ny any zany tena mandeha be ny froid climatisation. Any Toliary zao tena be touriste be dia mandeha be ny hôtellerie restauration. Zany hoe tena iraisan'ireo le centre de formation en Don Bosco efatra eto Madagasikara zany dia ny ouvrage métallique, ny ouvrage bois, ny agriculture élevage ary ny BTP. Sedra olana etsy ankilan'izay ireo mpianatra tafiditra amin'ny sehatry ny asa noho ny tsy fampin'ny tosika ara-tsosialy sy ara-tsaina. Vokany, maro ireo tanora no miala naharana eo amin'ny sehatry ny asa. Insertion socio-professionnelle moa no tena lesika dia voalohany adiny foana le sociaux. Fa le professionnel foana ampidirina miasa le ankizy dia any izy. Fa iny ankizy zany tsy fantatry le toerana mampianatra fa afaka heritaona iny dia miala dia tsy mahita asa intsony. Dia les sociaux zany mba misy insertion sociale tafiditra amin'ny fiarahamonina mihitsy le ankizy. Dia misy accompagnement zany derrière. Hoe jerevana izy afaka heritaona tavajanona amin'ilay orinasa hoe raha tsy tavajanona inona ny antony. Dia reny zany mba jerevanay indraindray le ankizy mila recyclage, indraindray mila accompagnement psychologique. Dia reny no ezahanay hanampiana azy mba hampitombo an'ilay tahan'ny fidirana miasa ny ankizy na fitazomany asa. Misy amin'ireo ivon-toerana fampianarana ara-teknika no miara-miasa akaiky amin'ireo orinasa misy eto an-toerana sy ny any ivelany. Manana ny safidy malalaka ireo tanora eo amin'ity sehatra iray ity. Maro ireo orinasa mitady teknisianina tsy mbola maharaka, io tinady io anefa ny isan'ny teknisianina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny 100 tantsaha malagasy ihany no tantsaha mpamokatra hoy ny injenieran'ny fambolena. Lesika amin'ny politika mpanjakana ny tsy fanomezana lanja ny sehatry ny fambolena antony mahatonga ny malagasy tsy ho mahaleo tena ara-tsakafo fanadadiny ionina saina. Diso ny filazana hatr'izay fa ny 700 ny malagasy no tantsaha. Ny vondron'ny injeniera misehatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena dia manambara fa ny 700 ny malagasy no mipetraka eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fa ny 100 amin'ireo ihany no tantsaha mpamokatra sy mamatsy sakafo ho an'ny malagasy. Antony mahatonga ny Madagasikara tsy mahaleo tena ara-tsakafo. Mazava ho azy zany fa matoantsika mbola tsy mahavita tena ara-tsakafo na mbola tsy mandroso ny resaka fampandrosoana tontolo ambanivohitra dia ilay asa fambolena fiompiana ary ny zono dia vitsy manao azy tsy ny olona rehetrarehetra mipetraka eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Eo amin'ny 100 eo no tena manao an'ilay asa matianina ao anatin'ilay hoe fandraisana an'ilay sehatra fambolena sy fiompiana ary zono. Ny politika mpampandrosoana ny mpitondra izay tsy mametraka olona ara-pahamehana ny tontolon'ny fambolena no antony tsy hatratrarany izany tanjony izany raha ny fanajavan'ny syndicat-ny injenieran'ny fambolena. Ny fanifanana sy ny fanomezana tosika ny tantsaha no vahaolana rosin'izy ireo manoloana izany tsy fahavitantena ara-tsakafo izany. Fa mety manao fambolena sy fiompiana izy le mambolombolo sisitsika miopiopo sisitsika manjononjony le asa tsy le asa fiarina ary ekonomika zany. Fa mbola vitsy anisa zany ny tena tantsahiny amin'ny tontolo ambanivohitra ny tena anatin'izay asa fiarina mizotra amin'ny lafiny ara-ekonomika. Mbola tena mila matianina ary ny atongavana amin'izay nge dia ny resaka conseil fanofanana ny fampitanana ny lafiny ara-teknika ilaina teknisianina zany. Ambetiny resaky ny mpitondra hatr'izay ny filazana fa midadasika i Madagasikara. Velaran'ny tany maro no ahafahana mamboly eto amintsika. Raha ny hita tsy mifanaraka amin'izay ny politika mpampandrosoana ampiarin'ny mpitondra eto amin'ny firenena.
mitodika any amin'ny sehatry ny fitrandrana ny mpitondra na manome vahana ny fambolena industrialy, manimba ny tany sy ny rano. Ny fiadiana amin'izany sy ny fanomezan-danja ny tantsaha malagasy no andrasan'ny Brown Siam na ny syndicat des ingénieurs agronomes de Madagascar vaovao. Ny tanjona dia ny ahafahan'ny tantsaha malagasy mampiroborobo ny sehampiariny, isiny ny fampandrosoana miainga avy eny fotony ary ny fahavitantena ra-tsakafon'ny malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitolorana maro-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy androany ny mpamorona ny fiangonana apokalypsy pasteur Mayol noho ny asa vitany sy ny fiangonana apokalypsy moa no anton'izany. Fanatadiny Mikael Ramarola. Efa miparitaka maneran-tany ny fiangonana apokalypsy. Nanampy tamin'ny fandrosoana teto amin'ny firenena ihany koa ity fiangonana ity raha ny fanazavana. Noho izay asa vitany izay dia nisy ny fanolorana maro-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy an'ity mpanorona ny fiangonana apokalypsy ity. Professeur Baroué Lalal, chancelier de l'ordre national de Madagascar, et manokana amin'ny lalana ambony commandeur de l'ordre national de Madagascar. Raha ny fanazavana trano dia tsy misy idiriny amin'ny fiarah-miasan'ny fanjakana izao fanomezana maro-boninahitra izao fa noho ny asa vitan'ny fiangonana. Le izy tsy hoe fiarah-miasa amin'ny toko amin'ny fitondrana fa ny fanjakana zany nahita ny asa vitanao nandritra ny 20 taona ka nampitondra fanjakana izy any teo nampitondra fanjakana izy any teo ka natsapo an'izay mba kely vitanao ny tanatin'ny 20 taona dia valin'izay zany ity commandeur de l'ordre national ity nihitany zareo mendrika ny asa sy vitan'ny fiangonana apokalypsy miaraka tamin'ny pasteur Mayol. Mbola mitazona ny faminaniana ihany koa ny tena ny fampitondra roa no mitondra eo amin'ny fitondrana mialohan'ny fametrahany vahoaka azy amin'izay fitantanana andraram-pirenena izay. Le faminaniana zany aloha dia tsy miova hatramin'izay hoe za araka nambaran'le faminaniana dia apetraka ny vahoaka no ametraka dia mety mivelatra be izay afatra zay zany fa hatramin'izao aloha zany dia miandry izay fatanteran'ny faminaniana izay. Raha ny faminaniana nambaran'Andriamanitra tsy miova dia amin'ny hoe mbola misy mpitondra roa aorianan'ny filora valomanana teo aloha. Izay vao ianao nitondra fanjakana dia izay nahatonga ny tsy nilatsako fidinana tamin'ny 2013 satria tsy mbola izay ny mitondra fanjakana faharoa taorianan'ny filora valomanana zany. Nilaza ihany koa ny tenany fa tsy vao izao no nisy ny fampisamborina ataon'ny fitondrana fa efa nisy tamin'ny fitondrana ny fandimby. Akoatra ny fanomezana maro-boninahitra ny mpanorona ny fiangonana apokalypsy ity androany dia natao tamin'ity taona ity ihany koa ny fanamariana ny 20 taona ny fiangonana. Mbola lavitresaka kosa ho an'ny Madagasikara ny azahoan'ny malagasy rehetra rano fisotro madio raha ny fanazavana azo. Betsaka moa ny sakana mahatonga izany. Fanadidiny miantarandriana evo. Tsy misy madio zato isan-jato an-drano hita eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Manano sarotra ny fitiliana ny rano ny tsy fisian'ny fitaovana any amin'ny faritra. Anisany olana ihany koa ny tsy fampiany foto-drafitrasa maro samihafa sy ny fahasarotan'ny fahazahoana vaovao eny anivon'ny ministera tompon'andraikitra ahafahana mampita ny zava-misy eny fotony. Fa premièrement, mpiasam-panjakana no miteny eto, tsisy afaka miteny raha tsy minisitra. Na efa azonao le information mbola mila hainao ny dirikaby. Zao za tsy manaiky amin'izany. Dia dikan'izay zany ny ari rehetrarehetra ria tsisy afaka miteny. Zay zany tena olana ao anatiny le izy. Sarotra ho an'i Madagasikara hatreto no mampiena ny tany tsy fahazoana rano fisotro madio araka amin'ny fanazavana. Tena mbola lavitravitresaka aloha e. Tena tsorina fa mbola lava. Tsy hoe kory hoe tsy misy ny ezaka fa mbola lavitravitresaka na ara-boly io na ara-teknika io. Raha izaho miteny anao eto zao betsaka ny norme izay tsy mifanaraka amin'ny norme mondiale izay ananantsika eto Madagasikara amin'izay répartition les ressources samy hafa izay ny qualité an-drano
eto Madagasikara. Ratsiaivina manodidina ny 920 malagasy no tsy mahazo rano fisotro madio araka ny antontanisa azo teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra. Any amin'ny faritra atsimo kosa no tena manana olana amin'ny ranony eto Madagasikara. Itsekilan'izay nisy androany ny fanakalozan-kevitra niarahana tamin'ny mpanao gazety sy ny rano nandrosoana ireo mety ovaolana manoloana ny fahadiovana sy ny fidiovana. Manomboka androany kosa ny fiarahana ary ny farana amin'ny 4 Desambra ho avy izao ny vente privée hiarahana amin'ny boutique Ialy Iris eny Ambodiroatra. Miisa 4,000 ireo entana miandry an'ireo mpanjifa izay ahitana ho an'ny ankizy, ho an'ny lehibe na lahy zany na vavy. Mbola mitohy ihany koa hatrany moa ny vente en ligne na dia efa misy azy izay vente privée izay narindra rendrano manana. Tafiditra tanteraka anatin'ny fankalazana Noely na ireo tolotra etiny boutique Ialy Iris mandritra ny vente privée na ireo haingon-trano izay mandravaka ny trano andraisana izany hetsika izany. Manodidina ny 9,000 ireo akanjo isan-karazany na ho an'ny ankizy na ho an'ny tanora sy ireo lehibe mandritra ny vente privée. Nanomboka androany ny vente privée natokana ny fankalazana Noely izao ary efa maro ireo mpanjifa no tonga tany toerana. Koatra androany dia robe moa tena nakanesako taty avy tonga taty ohatrany be dia be any zavatra tiako vidiana. Facebook dia mandalondalo eto foana manko matetika dia mitazana dia hoa io indray misy mampirino eny mety any aloha mety tsy mety mety aminay fa mety any raha le akanjo dia tsara. Ho anahy manokana aloha le robe zao no tena dedako satria le noe dia tena misy be da be mihitsy sady isan-karazana dia tsara be. Tan Facebook an-tena mahita ny zareo dia mahita an'le sarisary amin'ny Facebook dia ina be mihitsy satria mahafinaritra be dia tsy diso fanantenana isakaty. Ny robe koa satria Noël amin'ny lahady dia mbola tsy nahita dia mety mahita robe patineuse angambany na robe droite tonga dia mahita mihitsy dia sady afaka manandrana fa raha ny Facebook dia mety mbola misalasala satria izany. Ankoatran'ireo akanjo ahitana kiraro maherin'ny 300 ary misy ihany koa ireo accessoires toy ny montre sy ireo collier ary ireo solomaso mandritra ny vente privée. Itsekilan'izay mahazo tombony ireo lehilahy amin'ny alalan'ireo teknôlôjia vaovao hika farany. Ny vente privée manomboka misokatra amin'ny valonga maraina dia midy amin'ny valonga alina izany hoe non stop zany mandritra ny tontolo ary satria afaka ato misakafo misy ny coin repas izany hoe restauration tena mombanay misy misy menu isan-karazany isan'andro. Mandritra izay efatra avy izay misy vaovao foana ny zavatra vaovao foana zany tonga ao izany hoe tsy netana androany nitanao fa tsy mety misy zavatra vaovao foana. Solde 5 000 ariary dia efa mahazo akanjo dia misy encore remise afaka proposenay izany hoe rehefa manao achat zany ianao dia mahazo remise misy koa cadeau isaky ny 1 heure zany omeny amin'ny client rehetrarehetra izay mandalo ato dia misy zany amusement be da be amin'ny vente privée no ana ihany koa anareo izay any amin'ny faritany nareo olona tsy afaka mihetsika any amin'ny bureau dia misy anjara mazao ihany koa amin'ny page afaka amin'ny notification. Mitoy ny fianambidy sy ireo tolotra maro miandry ireo mpanjifa hatramin'ny 4 Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 4 hariva ny vente privée izay iarahana amin'ny boutique Ialy Iris eny Ambodiroatra. Nisy resaka teknôlôjia ihany isika teo dia namoaka tatitra momba ny mesurer la société de l'information 2016 ny Union internationale de télécommunication raha amin'ny firenena afrikana 7 manokana moa eo amin'ny laharana 7 no misy ny Madagasikara eo anelanelan'ny Guinée sy Tanzanie. Ny Nosy Maurice no mitazona ny laharana voalohany, i Niger sy Tchad kosa no mitazona ny rambony aty Afrika. Marify 12 moa no nampiasaina tamin'izany. Anohizatsika ny vaovao dia mitobaka eny an-tsena eny ny concombre ankehitriny. Mora moa ny vidin'izany raha oharina tamin'ny taona lasa hoy ireo mpivarotra concombre izay manakarena otrikaina ilaina amin'ny vatan'olombelona hoy ny mpitsabo fa ny adadiny io na saina. Eo anelanelan'ny 200 hatramin'ny 300 ariary ny kilao concombre eny amin'ny tsena Nosy raha 500 ariary zany tamin'ny taon-dasa. Ny fahabetsahan'ny rotsakorana no antony tsara ny vokatra ka nampidina ny vidiny raha ny fanazavan'ireo mpivarotra sendranay. Tsara rano izy zany. Tsara rano izy tamin'ity. Malefadefaka ny olona fa tsy tena hoe avo be zany.
sena tsy mandeha fa tena ratsy. Angamba hoe tsy manam-bola ny olona fa sahirana. Ilaina ny fisotroana rano matetika amin'izao andro mafana izao, hoy ny mpitsabo iray no antononay. Manampy izany ny fihinanana ny concombre izay be otrikaina raha ny fanazavana azo. Ny concombre zany dia isan'ny sakafo ilaina amin'izao fotoana izao satria voalohany indrindra izy dia misy vitamine A, vitamine C, misy ihany koa ny vitamine K. Dia manome ihany koa izy ny anti-stress zany dia ilatsika amin'le fitaintaina andavy io zany dia tena ilaina izy. Tsy adinontsika koa fa légume be rano be le concombre dia ilaina zany izy amin'izao andro mafana izao. Ilana fitandremana araka izany ny fihinanana ity legioma ity noho izy sakafo mavesatra. Maro amin'ireo olom-pirenena no marary vokatry ny tsy fahaizana mandanjalanja ny sakafo hohanina, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra izao. Hany ka mandrapaka tsy ampiheverana izay sendra azy ny olona. Ny fahasalamana hatrany no tokony atao laharam-pahamehana na eo azy ireo olana setraina amin'ny tsy fampiana ra-tsakafo. Tontolon'ny kabary kosa indray dia mbola manana toerany lehibe amin'ireo fety aman-danolana na dia efa eo ary ny rivo-pandrosoana misy ankehitriny fanadidiny ionona saina hatrany. Tompoko rasy tompoko vavy noho izao volombolona asaramanitra izao dia mamela sady iarabana tompoko araba tsara araba soa tompoko arabana dila ity taona 9 arivo ity ary dia irarintsika mianakavy handray ankafaliana iny taona 7 arivo iny. Izany no fikabariana sy firariana amin'izao asaramanitra izao. Ny kabary izay kolotsaina malagasy manana ny maizy azy fampiasa amin'ny fety aman-danonana. Raha ny famaritana tena mahery ataon'olona iray ho an'olona maro ny kabary. Manoloana ny firoborobon'ny fanatotoloana, mivoatra manaraka izany ihany koa ny kabary raha ny fanazavana. Nisy fitenenana fahagola izay fantatra fa feno fahendrena dia mbola mitoetra. Saingy ny vaninandro ankehitriny kosa dia manery ny mpikabary handalina misimisy kokoa sy hampiatra ny zavatra misy ankehitriny na dia tsy adinoana aza ny fahendrena fahagola. Ohatra zao hoe raha fotsy be mitaninandro aleo fosana manatizay hipetrapotsiny dia marina loatra izay fitenenana izay saingy ankehitriny ngamba efa takin'ny zava-misy ny somary fanovana kely. Ohatra anankiray amin'ny fiteny fahagola koa ny amin'ny hoe zaraena makijiroka vitana sisa andrasana. Izay ny teny fahagola fa ankehitriny ngamba efa iainan'ny olona loatra andavanandro ny fahafatesan-jiro. Ka mahitsy io koa ngamba ny hoe zaraena tonga délestage kanefa dia tanana iny le fahendrena fahagola hoe tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy ny kabary na ankafaliana na ankaratsiana. Ankehitriny hita fa mihamaro ny tanora no mianatra kabary. Ity sehatra ity izay azo ivelomana tsara raha hainy mitrandraka izany hoy ireo mpisehatra eo aminy. Fara etsiketsika torimaso ary farararaha editrany faranresaka kosa dia ny veloma koa ifanaovam-beloma dia mamela hatsiaro kely tony fiteny fahatolo tony toy izany amin'ny teny somary ankehitriny mba hitsikitsikitsika mianakavy fa namaika aza tsy mitondra hita tsy voafehy na fiazany amala lela tsy fanaojony na be vokarahatsikena aza tsy anaikitra ambony mitsangana ary na ho lasa aza ndririnina tsy fanao no mamora zaza mbola tsy teraka. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia asa fampirona ny tranga tao Berlin laza ho tomponantoka ny État islamika mitony fanadidina mitoy ihany koa ny fitaoam-pahatsiarovana ireo izay namono ainy fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Telo andro taoriny trangany asa fampirorona tany Berlin nilaza fa tompona andraikitra tamin'izany EI na ny État islamika. Olona 440 no mbola miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao any Berlin. Ahina ny tombony isan'ny maty izay efa tafakatra 12 hatreto. Teo amin'ny fiangonana iray antsoina hoe Église de Souvenir no nanatanteran'ireo olona ny antoerana ny fahatsiarovan'ireo namono ainy. Soratra mivandravandra eo amin'ilay toerana ny hoe fanahoana. Ho an'izy ireo tsy atao sakana ho an'ny hirsoana ho an'ny hoavy ny zava-mitranga. Raha tsy ahivana tsy lavitry ny fiangonana no nitrangan'ny asa fampiroroana. Fiangonana izay simba tamin'ny ady lehibe faharoa ary tsy mbola nahitana fanamboarana goavana. Lasa toerana itobian'ny mponina ao Berlin. Mitony fanomezam-boninahitra sy ny fahatsiarovan'ireo namono ainy nanomboka omaly. Nanatrika izany Angela Merkel, ny filoha Allemand sy ny ben'ny tanàna ny antoerana. Ity farany irery no nandray ny fitenenana. Raha ny filazany, itony fanomezan-danja ny fahalalahana hoentina hisorohana ny tranga tahaka ireny ary itoy ihany koa ny fifandrombonana. Nanatrika ny fotoam-pivavahana ihany koa ireo avy amin'ny vondrom-pivavahana hafa. Ho azy ireo tsy mahasakana ny fitiavana ny fankalana misy eto an-tany. Antony ijoroan'izy ireo ihany koa. Natafatsoaka omaly ary ilay lehilahy nitondra ilay fiara mitony fanadihadiana ny Berlin. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity azo tapahana ny jironay dia tsy tapahana ny sitinareo izay no hita tao amin'ny tranonkalan'ny Jirama ny alatsinainy teo. Nitsipaka izany vaovao izany kosa ny teo anivon'ny Jirama.
Ritra ny ranomantasoa ankehitriny vokatry ny tsy fisian'ny rotsakorana. Vokany ahina itony telestage eto Andrenivohitra mandritra ny 4 sy 5 ny volana desambra ho avy izao. Ary farany moa dia mahatonga tsikelikely eto an-toerana ireo mpizahatany avy amin'ny nosy manodidina amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Komoro manokana moa dia antony fahasalamana, asa fianarana no atongavan'izy ireo eto amintsika. Dia izay no mamarana ny fampahalalam-baoantsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako. Mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava miona daholo tompoko. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Itos, Nanulchanotu, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahano taminy Socavitre. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi Madija. Vaoline. Pura Sadi Mandaija. Juntos à toi, Diage. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.